Anio Sabotsy Fa Izaho volana Jona taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio nalaina tao amin'ny toko 5 andininy 7 hatramin'ny 7. Izaho kosa milaza aminareo tsy hianiana akory. Tamin'izany andro izany i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mianiana tsy to fa efa ao amin'ny tompony fiandriananao. Fa izaho kosa milaza aminareo tsy hianiana akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavan'ny tongony izy, na amin'ny Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao, fa aoka ny teninao eny dia eny, tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.